Dia ny fandarana meteo andray no mandroso ao tokantranao amin'izao fotoan'izao manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy misy atahorana raha mahakasika ilay andian-drahona izay narahana maso teo fa kosa mitondra rotsakorana izy ho an'ny tapany avaratry ny nosy. Ny ankoatr'izay dia misy an'ity fronty atao atsimon'ny Madagascar ato izay mitondra rotsakorana ho antsika amin'iny faritra iny. Tokony hitandrina noho izany ireo mpampiasa ranomasina amin'ny avaratra sy atsimon'ny Madagascar iny. Tsara nefa ny manamarika fa ho an'ny rapitso dia somary andrahoana ny andro ary mety hiarahana herika mihitsy ary izany. Toy izao ary ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso. Ny maraina dia hanorana ny ilany atsinanan'ny Madagascar iray manontolo iny raha toa ka azo herika vao maraina kosa ny ilany atsinanany afovoantany. Hanorana tandrifon-drahona ny morontsiraky, boeny sy melaky iny ary sisan'izay dia ifandimidimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ny hariva kosa indray dia mbola hitohy hanorana hatrany ny ilany atsinanan'ny Madagascar iny fa kosa dia hita hatramin'ny ray apatelo avaratry Madagascar iny izany. Ahazorana tandrifon-drahona araikotroka kosa ny andrefany afovoantany sy ny mipakatra ny menabe sy melaky iny. Ho maina kosa ny andro any atsimo andrefana sy andro ihany raha toa ka ifandimidimby eo ny rahona sy masoandro ho an'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso ny ambany indrindra dia 5 degré celsius hitantsika aty Avakinankaratra, manodidina ny 7 degré celsius ny afovoantany ary ny faritra sisa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Ny maripana ambony indrindra kosa indray ary 30 degré celsius hitantsika aty Antsohisy Maevatanana aty. Raha toa ka hivoaka ivelan'ny Madagascar kosa ary ianao dia toy izao ny mety ho toetry ny andro. Hanorana tandrifon-drahona any Maurice sy Seychelles ary La Réunion raha toa ka raha ikotroka izany any Comores. Ifandimby-drahona sy masoandro any Paris, Milan, Nairobi sy Bangkok ary any Johannesburg dia ibalika be ingabe masoandro. Ho an'ny rapitso ny masoandrontsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 20 minitra raha toa ka ilentsika amin'ny 9 ora mahery 20 minitra. Izay indray ary no azonao rosanao tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma tompoko.